teti-bola anatanterahana ny fifidianana, mbola miantso ireo firenen-kafa afaka manampy ny CENI. Fandinana plastika mbola lavitresaka i Madagasikara. Rakoto Fra nanaovana kianja ao Akadinandriana. Tompoko lasy sy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana no iarabakanao no sady itsidihako ny tokantranao amin'ity ariva ity. Tonga sondrainao fatao anatin'ny fotoana ny fampirahalam-bavao ny fahitalavitry ny MPS, koa dia manasanao ampanajana sy ampitiavana izay anaraka ny vavao hatramin'ny farany. Isan'ireo distrika ahitana tahana ambony amin'ny fisina Doublon eny amin'ny distrika na Tsimdrano, endrika tsy fanarahan-dalàna maro ihany koa no hita eny fotony ka mahatonga izany fisiny Doublon izany hoe nambaran'ny solombavambahoaka voafidy teny antoerana, nambaran'ireo mpitsirika eo anivon'ny CENI fa mbola ahitana tsy fahatombonana maro sy endrika Doublon maherin'ny 7,000 ao anatin'ny lisam-pifidianana vaovao io. Anjavandriamaefa sy mbola afa-tsara. Mbola mampiaya ireo mpisehatra amin'ny fifidianana eto Madagasikara teto ny tsy fahatomombanana maro mahakasika ny fanavozana manontolo ny lisam-pifidianana izay nifarana ny 20 Jolay lasa teo. Mbola nanamafy ny fisian'ny Doublon maherin'ny 7,000 ao anatin'io rejistram-pifidianana io mantsy ireo manampahaizana momba ny fitsirihana teo anivon'ny CENI Omaly. Nitondra ny aiainy mikasika izany ny solombavambahoaka voafidy tao amin'ny distrika na Tsimdrano Omaly ary nanaitra ny CENI mba handray ny andraikiny. Efa teny tamin'ny haino manjery momba ny ao amin'ny commune Andorano Fotsy ary amafitsiketo zany. Azonareo eo anivon'ny CENI sy ny ratsamandraika ny manamarina fa ao amin'ny fokontany atsoe Morarano commune Andorano Fotsy ao anatina taona vitsivitsy efa taona monja dia doublé ny nombre de population ao anatin'izany fokontany zany izay nampametra-pahatanenany maro. Ary ahina fa amin'izany no iterahany itony resaka Doublon resahantsika itony. Ny zavatra tsapa ihany koa dia somary hita ny sy fahasahina mandraindraikitra ho an'ny ratsamandraika anareo ny anivon'ny distrika. Tsimdrano tena mafisiko izany satria efa nisy ny fampiresahana fa nisy ny tsindry ataon'ny olom-bafiky amin'izany solotena anareo zany ka miaohatra izy mandray ny fepetra mifanaraka amin'izay. Maro ny zavatra efa hatondrana iprofy teo aminy fa hitasy tsapa zany zay fa hoe toa tsy misy ny fepetra raisina mivantana makasika le olana eny fotona. Teboka marainy tsono nasian'ny solombavambahoaka todosoa andriamampandry fanamariana ho an'ny governemanta sy ny CENI amin'izao fanomanana ny fifidianana izao. Dia soan'ny mpanorona politika no m'éduquer, manabe, manao sensibilisation électorale afana manao ny animation na vie politique ka ndray maton'ny ministre asa de troana iamoreko toko zay fa so zany anatin'ny lalàna mahatonga ramasoany zany tsara ianareo CENI. Eo koa zay dia mangataka mba hitovy eo anatrehan'ny média public fa lasa mandeha hita izy dia ny fitondrana foana no alefao tao tsy nasianareo CENI fihitenenana ny amin'izany tompoka dia mangataka izany izay. Manaraka izany koa dia mangataka koa izay ny mise en place na représentant na candidat mba tafiditra daholo ao anatin'ny CENI. Nanome toko kosa ny CENI fa tsy maintsy anity sy anarina ireo endrika tsy fahatomombanana sy Doublon mbola mampiaya ny mpisehatra ireo mialohan'ny amoahana ny kara-pifidianana. Io amin'izay vaovao izay hatrany manjavozavo hoy ny mpisehatra politika ny teti-bola ahafahany CENI manatanteraka ny fifidianana ho avy. Mbola niantso ireo firenen-kafa afaka mamatsiara-bola any Madagasikara mantsy ny CENI. Lesoko teo amin'ny fomba fiasan'ny governemanta kosa ny mety ho antony mampalaina ireo mpiara-mombona antoka anampy ara-bola any Madagasikara hoy ny avy amin'ny fresa moam-pirenena. Fanadihadiana mbola nataony Javandriamaefa sy mbola afa-tsara. Mbola mampametra-panontaniana ny mpisehatra amin'ny fifidianana lohatreto ny mikasika ny toe-bola eo ampelantanany ny CENI ahafahana manatanteraka amin'ny atsakany sy andava ny fifidianana io afaka volana vitsy. Mbola ny Allemagne sy ny Frantsa ary ny vondrana Europiana ihany lohatreto no efa nanome tohana ny Madagasikara. Le financement raha tsy ampy ny vola satria ireo mpampasy vola reo ange tsy hanao loi de finance rectificative antsika koa izy mety le vola sisesise taminazy tao omena antsika zao ko ampy ve le soit le vola le nangatana ry zareo igny hoe avaty amin'ny alefaso lo izy nanareo de ho hitanay
dia toa mbola tsy ampy fa na ny vice président CNI nge ny tena zany mbola tsy ampy mbola mandeha zany négociation zao hoe feno ve le vola sa sy feno sa anao élection tandrametaka asika zay zany gn'andrasany zao. Mbola nanao antsoavo amin'ireo firenenkafa afaka manampy arabolan'i Madagasikara ny CNI omaly. Ainao mbola tsy ampy anatanterahina ny fifidianana araka zany ny teti-bola eo ampelantanan'ny CNI na dia efa nisy aza ilay 7 miliara ariary nomeny ny fanjakana malagasy. Ilaina foana ny manampy ho antina manatsara. Efa misy ihany ao anatin'ny kitapo fa ilaina foana ny fiantsonana izay afaka mbola afaka manao. Ny 40 miliara ny gouvernemanta zao efa ampiasain'ny CNI ary izy ireo koa zany dia efa manome toky fa raha ohatra mbola misy fanampiny ka ilain'ny CNI dia afaka miresaka amin'ny gouvernemanta. Antony iray mety nampisalasala ireo mpiara-mombona antoka tsy hanohana arabolan'i Madagasikara ihany koa ny fitavozavozan'ny fanjakana namoaka ilay didim-panjakana miantso ny mpifidy hatrany ambolohany ao kosa ny avy amin'ny firaisamonim-pirenena. Nisy efa nisy valan-dresaka nataon'ireo mpiara-mombona antoka ny teny hoe avoay aloha ilay décret dia in'ilay hoe somary azo lazaina hoe taraiky zany ireo amin'ny fitondrana vao nanapa-kevitra moka an'ilay décret nefa ilay izy atao ihany hoe raha ho anay manokana no manontany teny fa manina moa zany no miandry an'in'ilay tamin'ny volana jolay iny vao moka ilay décret nefa ho tazomina ihany ilay daty. Inona ny tsy nanaovana anazy hoe vao namoaka ny CNI dia tonga tena moka avy hatrany fanjakana satria ny condition ny tenen'ny mpamatsy volantsika dia amin'ny alalan'iny amin'izay izy isy no ahafahana ohatra zareo zany hoe tsy ho sarotiny alohan'ny tompony ka raha ny fanjakana izay manamarina hoe tiany décret ilazana hoe vonara ny salasala dia mazava loatra ireo mpamatsy vola koa misalasala. Amiantso ny olom-pirenena rehetra ndray anjara mavitrika ho tonga an-datsabato ary anara-maso akaiky ny fisotro ny fifidianana eny amin'ny birao fandatsahambato ny firaisamonim-pirenena safi. Endrika kolokolo ny fizarana vola, ny fampanantenana tsy ho tanteraka ary ny teritery mazo ny olom-pirenena amin'izao akatoky ny fifidianana izao ho ny avy ao anivon'ny Transparency International androany. Nisy ny tolo-kevitra nentin'izy ireo ho an'ireo kandida irotsaka hofidiana mandritra nyity fifidianana ho avy ity izay natao teo ny Antaninarenina teny androany. Tato-pavao ny Njavandriamaefa sy mbola afa-tsara. Amin'izao akatoko ny fifidianana izao misintona nisaindreo antoko politika sy ireo kandida ilatsaka hofidiana ny Transparency International Initiative Madagasikara momba ireo teboka mabeayay sy mety ahitana trangana kolikoly. Voatsipika manokana amin'izany ny fifidianana ny safidim-bahoaka sy ireo teritery samihafa mahazo ny olom-pirenena eny amin'ny ambaratonga isa-tsokajiny mba hifidianana kandida iray. Ren'le fampanantenana ireny zany misy koa manao tena hoe fizarana vola tsotro izao ao anatin'le fampielezan-kevitra izay mbola tsy nanomboka akory ampatsahivina ihany izay dia reny rehetra ireny dia endrika kolikoly daholo fa io misy endriny maro samihafa koa hatrany amin'ny hoe io dia tranga anankiray misy foana koa ny mpampianatra eto amintsika dia anisan'ireo olona voatery matetika zany ny atoko eo amin'ny fitondrana izay mifanesy hoe nareo rehetra tsy maintsy mifidy ny rahanina na irahanina fa raha tsy izay nareo dia voaroaka na afekitehany ananina sy ny sisa. Izany koa dia endrika fampiroroana sy endrika kolikoly be dia be zany ilay izy fa isika rehetra tsy maintsy mailo ao anatin'ilay izy hoe samy miaro ny safidiny tokony anatin'ny fahalalahana tanteraka ny fandehanan'ny fifidianana fa tsy misy antery ohatran'izany zany dia samy mailo foana. Tsy mitsahatry ny mitady vahaolana iadina amin'ny kolikoly amin'ny sehatra rehetra eto Madagasikara ny Transparency International Initiative Madagasikara na dia matetika aza tsy tantaratra ny fandraisana ndraikitry ny mpitona fanjakana manoloana ireo antso fanairana efa natao hatramin'izay. Androany tolo-kevitra misy 540 noho ny volavolain'ny Transparency International Initiative Madagasikara ho an'ireo kandida irotsaka hofidiana amin'ity taom-pifidianana 2024 ity mikasika ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Anara-maso akaiky izany ny Transparency International. Te manomboka izao ihany koa dia efa anomboka anara-maso tsikelikely zany izay ireo programa nasa izay ho atolotro ireo kandida ireo rehefa tonga ny fotoana mba hijerevana hoe move nisy niraisina ilay zavatra natolotra ohatrohatry ny ahoana ny vina hiadindry zareo amin'ny kolikoly ao anatin'ireo programa nasan'ireo dia rehefa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hangataka amindry zareo ihany koa izay mba hanao engagement na hanome toky zany ny rehetra hoe tena mpiatra nyreto zavatra ny soratsoratana atao anaty programa nasy reto tokoa
dia izay indray mbola ho arahamaso avy eo izany hoe tsy mifarana androany ity zavatra ity hoe ino ilay izy dia vakio any dia izay tianareo fa misy fanarahamaso foana atao izany ary entsoina andreo mpiantsehatra sy namana rehetra ao amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny olom-pirenena ihany koa mba hiara isalao anatin'izay nanamafy hatrany Transparency International Initiative Madagasikara fa misokatra ho an'ireo kandida rehetra mila fanazavana mikasika ity tolo-kevitra naroson'izy ireo hiadina amin'ny kolikoly ity. Mipetraka ho arofanina hatrany ny firaisamonim-pirenena sy ireo mpiara-moninantoka ahafahana misitraka fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra. Fanentefabetsaka tany amin'ny seny ny antso nataon'ny kandida Marc Ravalomanana amin'ny fanomanana ny fifidianana ho avy eto Madagasikara. Eto no ahafantarana marina izay tena fahaleovan-tena n'ity rafitra ity na tsy manomboka amin'ny fikarakarana ny fangarahana ny lisam-pifidianana mandritra ny fikarakarana rehetra ary aorian'ny fifidianana izay amoahana ny vokatra. Ankoatra ny audit na ny fitsiriana izay nangatahana mahakasika ny rindram-baiko na ny logiciel tokana ho an'ny lisam-pifidianana dia tokony atao audit ihany koa ny rindram-baiko mikarakara ny voka-pifidianana ho hiatrany ny kandida Marc Ravalomanana. Miankina betsaka amin'ny CNI ny fahalavararian'ny fifidianana filohampirenena amin'ity taona ity. Nilaza ny antoko-tiako Madagasikara fa vonina hiatrika izany ary ametraka tontolo milamina mandina ny fifidianana. Tsy naiky lembenana kosa amin'izay endrika tsy fanaran-dalàna mety hiteraka osika sy hanodina ny safidim-bahoaka. Miantso CNI ny kandida Ravalomanana noho izany hanao ny asany amin'ny rariny sy ny hitsiny ary tsy handanina amin'iza na amin'iza. Tokony mitantaratra mandrakarivo amin'ny fanatanterahana ny asa hoe aminareo mandritra ny zotra-pifidianana rehetra ny mahaleo tenanareo. Mitona ny CNI izay fa sa hijoro ampiasa ny fahefana omeny ny lalàna azy manoloana ireo tsy fanarahan-dalàna sy kolikoly ara-pifidianana amin'ny trano. Miantso ny CNI ihany koa izahay hanada ny tsy fianganina sy ny fitalana neutralité amin'ny fanendrena ireo izay hanana andraikitra amin'ny fikarakarana voka-pifidianana toy ireo any amin'ny mpikambana ao amin'ny bureau de vote sy ao amin'ny CRMV efa misy sady any miomana hanao izay manipulation izay. Tokony hanana fahasahina ny CNI andray fepetra anesorina mivantana sy anasazina azy ireny izay tokony andraikitra any amin'ireo ratsa-mangaika ny CNI izay mendany sy mitanila ary manao politika manorana kandida. Efa feo zay CNI sady mahafantatra fa misy teti-dratsy eo anao manipulation électorale na osoka tsy fanodinana ny safidim-bahoaka tsy fantatray na ianareo ato amin'ny filibe mivoakasokasiky izany sambaty mivavany zany na ireo ny ratsa mangaika mitafiditra anatin'izay tambazoto zay fa misy any tsy aza ekeny zany ary mila mandray andraikitra daholo ny rehetra mba hijoro sy hiady amin'izany tsy fahamarina izany. Mila mailo manomboka zao zany isika mandra-pahavitarana ny fifidianana miasa miaraka isika ary vakitsika batsirana miteti-dratsy rehetra mikendy ny fanodinana safidim-bahoaka. Fakiondarana iray ahafahana mitondra fanovana goavana eto amin'ny firenena ny sy ny fifidianana amin'ny taona ity. Ny rehetra no tokony andray anjara amin'izany ary koa anaramaso ny zotra-pifidianana. Mbola mipetraka ho baraingo nefa ny fahatanterahany CNI amin'ny rariny sy ny hitsiny ny asa mipetraka aminy. Vonina ihany koa ve nefa ny fitondram-panjakana hanao fifidianana madio mangarara ary ekeny rehetra. Fanadidina nataon'ny Ravina Zafimaina sy Mathieu Prince. Miankina amin'ny tsirairay no avin'i Madagasikara ao anatin'ny 5 taona manaraka. Zava-dehibe ary tokony sarotiny amin'ny safidy ny tsirairay noho izany fa tsy anaiky atao fitaovana azahoana seza toy ny ataon'ny mpitondra ankehitriny. Fampanantenana pôkaty no betsaka ary fanongona karena no ataon'ny mpitondra sy ireo manodidina azy raha milomano anaty fahantrana kosa ny vahoaka entiny. Fifidianana ihany no ahafana manarina izany. Kanefa koa tsika olom-pirenena rehetrarehetra manoloana an'izay tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana andraindraikitra anaramaso miloha sy aorinany ary aorinan'ny fifidianana ali. Sahitsika mandraindraikitra amin'ny epahany
efa tonga sainy olona fa amin'ny ampahanyko a mbola mirisy miroro hevitra kizay mihitsy no anetanana atsika avy amin'ny alalan'ny any aman-tserotran'izao hoe andao reto andray anjara l izy zay le firaisan-kenaka zao andao atrehitsika io zavatra io fa tiako io ndalana anankiray azahotsika manaovany tantara etsy ankilany anefa mbola marobe ireo fanontaniana tsy misy valy mahakasika anzotra mpifitianana betsaka mpanao politika no miahy amin'ny asan'ny seni sy ny fahaleovan-tenany marina fa nampanazavana andrasany maro izao ny fampitomboana isa ireo fokotany sy le hoe ahoana nisy iny zay fitombona fokotany izay 2018 18333 fokotany na hoe 3 sy 3 sy ray alina fokotany 2023 dia 7 sy 3 sy 7 sy ray alina fokotany zany hoe misy elanelana 7 sy 1 fokotany be zao de mendrika anaovana adevitra zany na ho an'ivony senina ho amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe mbola misy ve ny famorona fokotany ho an'ny eto Madagasikara satria ny riska rehefa mamorona fokotany ohatrin'io dikan'izay tsy maintsy misy brao de vote fironona fanaraka an'izay ho an'ny firindrany brao de vote zany hoe ny mpifidy manodidina ny 700 dia mahazaka brao fandatsaham-bato iray ka raha ohatra za misy famorona brao de vote any amin'ny non fokotany any amin'ny arivo any hoany dia tsy maintsy amorona brao mpandatsaham-bato mihoatra lavitra an'izay de mila fantatra hoe firy exactement fokotany eto Madagasikara ho an'ny intérieur sy ho an'ny seni tena mifanaraka ve ny isan'ny fokotany ao amin'ny intérieur sy ny ao amin'ny seni de mila hoity zay misy azoron'izay ary mila mahazo an'izay ny candidat sy ny antoko politika de mila fantatra koa hoe firy marina ny bureau de vote zay hitany teo anivon'ny seni nampiasaina 2018 ary ho ampiasaina aty amin'ny 2023 ka raha io 11 millions d'électeurs hitany seni io ahoana ny fomba hitsinjarana an'io ato amin'ny brao fandatsaham-bato manana andraikitra goavana ao anatin'ny fifidianana ho avy io ny candidat ary manana didy amin'ny fanentanana ny olom-pirenena ihany koa za de miteny amintsika fa tsy nandeha io élection io ary tsy andeha io raha ohatra ka tsy niteny ny filomarika Ravalomanina sy ny tima hoe andray anjara zahay tsy andray anjara ao anatin'izay basket fond zay ny sehatresam-pinena raha tsy nanao appel ihany koa ny atoko goavana be ohatry ny timany amin'ny hoe miantso ny sehatresam-pinena mba handrotsaka vola any fanohanana ny fifidianana eto Madagasikara fa miantso ihany koa ny sehatresam-pinena mba tena hijery observe mihitsiny ny fomba fanatanterahana fifidianana eto Madagasikara de miazakazaka ny volony Europeana ny etin'ny Prada jery ny zava-misy zay mahasovoa ny volony Europeana eto Madagasikara hoe inona tokoa zany no anatsarana ty fifidianana ity satria maheno izy fa misy olona poids lourd potentiel candidat miantso manao fanambarana goavambe ohatran'izany de tonga ny volona OIF miantso ny PNUD manontany zava-misy ny Union africaine ary tonga hatramin'ny SADC manao consultation fa very fanambola velona ny malagasy amin'ny fahasarotam-piainana amin'izao fotoana izao hoe nambarany mpanao politika sady mpamakafaka raharam-pirenena Danira Koutson tsy manana vahaolana mba aroso ny fitondrana ka manampitrotraka ny avizanany malagasy efa tsy tafiarina intsony amin'izao fotoana izao avitra sondrabe sy mbola afatsara ankoatra ny kinapsa sy ny sesesy izay nampiady tanteraka ny asan'izy ireo na ny mifepitoana ho an'ny fanjakana fohibe amana ny olan'izy ireo ihany koa ny ministeran'ny fitantanam-bola omaly nandritra ny fivorinim-ben'ny ireo mpiasa ny fitazoman'ny fanjakana fohibe ny fitantanana no anton'izy ireny hoy ny fanazavana no entin'ny mpandinika ny raharaha politika iray ary matoa misy ny grève na misy ny loatran'izay dikan'izay tsy voavaly izy teo amin'ny fampiresana teo amin'ny samy mpiara-miasa na samy ministera zany de mahatonga ny olona amin'izao fotoana izao tonga mitsotra ary mahatonga ny ultimatum mameky manao grève ohatran'ireny ny raha mifototra angamba ny aloha de hitantsika fa ty fanaovana centralisation na budget ty zany hoe ny présidence daholo no mitatana ny resaka arabola de io tsara fa rehefa manao budget ny institution de omena ny fanjakana iny de ny fanjakana no manapaka hoe mety zavatra any amin'ny resaka loi de finance de ny zavatra miseho nefa indraindray lasa sotomindrareo amin'ny présidence la izy de mahatonga ny fitantanana tsy maombona mihoatran'izay tadidio fa misy ny fomba fiasa ary rehefa ny fomba fiasa no kitianao de lasa asa vonjy-tavanandro daholo zany mipetraka ao anatin'izay vokatr'izay de mitomba hatrany ny fahorinim-ponina ao anatin'ny firenena hoy ny fanazavana hatrany tsika de isan'ny firenena faran'izay mahantra eto ambonin'ny tany zany hoe le fitondram-panjakana zany tsy miezaka foana mamahana izy manatsara satria ny zavatra tokony izy hoe fanatsarana
ny lalam-piaina nge de manatsara foana ny tokony ho lalam-piainany raha ohatra ianao zao ka voateraka androany de mitombo heritaona ianao de metsara foana zany ny zavatra misy nefany a miratsy ny zavatra miseho a de tonga ny zavatra iainantsika reny a tonga ny ina moa zany ny any amin'ny orinasa rehetrarehetra ny efa mividitsika am'izao fotoana zao raha mahalala fa tena ambany de ambany fa ny tsika eto nge karaha jerena ny olona efa manomboka very fanahy daholo ny akabetsahany mihitsy very fanahy ny akabetsahany olona de izay zavatra zay no misy fiatraikany foana any amin'ny toetsain'ny olona tsirairay avy, any amin'ny fahasambaran'ny olona, any amin'ny fianaran'ny olona, any amin'ny fahasalaman'ny olona, izay zavatra zay tsy eritreretin'ny lefitana-panjakana izay tokony hitadiavana vahaolana faran'izay ainga. Anaovan'ny fanjakana be marenina ny olonan'ny orinasa-panjakana maro ho ditsy hita ny fitakian'ny mpianatra sy ireo mpampianatra. Maro ny vahoaka malagasy no tsy anasa ka tsy afaka ny tondra fampandrosoana ho an'ny firenena fa eo ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana mirongatra izay tsy izy. Miletika hatrany ny firenena na dia efa fotoana fohy aza sisa no hipetrahana izao fitondrana izao. Lafim-baovany sosialy isan'ireo komina mamokatra ny any Akadinandriana any. Ny voninkazo no tena ahafantarany maro any Akadinandriana asaingy mamokatra sakafo ihany koa ny mponina any an-toerana. Natao fampahafantarana izany indrindra ny tsena be firaisan-kina. Germain Menjanary sy Tahiriny. Sokatra ny tsena be na ny foara amin'ny fomba sosialy eto Akadinandriana zany ny foara sy ny tsena be. Isan'ny vokatry ny tantsaha teto ity mangahazo ity. Ny fampafantarana ny vokatra tahaka izao ho an'ny samy ao anatin'ny fokontany misy 720 izay mandrafitra ny komina no nanaovana ny tsena be ny firaisan-kina. Isan'ny kolotsaina saingisaika very taty afara ny fanaovana tsenam-bokatra. Ary tato anatin'ny fotoana vitsy dia ohatrany hoe saka nanginginy zany fankalazana ny foara izany. Ankehitriny izy io dia ohatrany hoe ny foazinay satria nisy ny confinement ny aretin'ny mandoza maro nandalo tamin'ny firenentsika ary teo ihany koa ny olana ara-pitediavana ara-pahaseranan'ny olona dia nanginginy izy io tao ankehitriny izy zany no sokafanainay zany atao hoe foara ny firaisan-kina zany teto Akadinandriana. Ny tanjona tamin'izy io moa dia fampisehoanandreo karazana vokatra izay misy aty amin'ny tanàna fanerasarana ny avy any am-pelezana sy ny avy eto an-toerana dia anisan'ny zava-dehibe zany ity tsena be ity satria amin'ny asa fampandrosoana dia natao hoe firaisan-kina no ery izay mitahotra ny vato izay misaraka mifasika fijerena akaiky ny vahoaka manokana mihitsy satria amin'ny mahaben'ny tanànanao adidy amanandraikitrao no mijery akaiky ny vahoaka. Isan'ny taona ny fanaovana ny etsika tahaka izao saingy noho ny fihibohana dia izao vao tanteraka hoy kosa ny ben'ny tanàna. Ahatra 3 andro ny etsika ka isy ihany koa ny vakotrazana ataon'ireo mpanakanto sy mpihira gasy mandritra izay 3 andro izay. Afa mampirisika ny olona andoetra ny fahitana fotodrafitrasa mijoro ao amin'ny komuna misy azy ho nambarany ben'ny tanàna iray androany raha ny resaka momba ny tamberina raikitra misy antony matony vahoaka malaina andoetra ho ny fanazavany raha ny resaka tamin'ny Germain Menjanary sy Tahiriny. Tsy mitaraitana miempaka ny komuna Akadinandriana na dia tsy isan'ireo komina nampian'ny fanjakana tao anatin'ny 4 taona aza izao. Io no nambarany ben'ny tanàna ao amin'ity komina ity raha ny resaka ireo fanavaozana sy ny fanamboarana fotodrafitrasa izay vita. Isan'izany ity tetezana izay nampikolain'ny mponina ao an-toerana ity. Mirefy 10 metatra izy io ary fiaraha-miasan'ny komina sy ny solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny tokoty matao avaradrano no nanaovana ny asa amin'izao io. Noho ny fahaizan'ny ben'ny tanàna reo sy ny ekipa amin'izay fiaraha-miasa amin'ny olona rehetra amin'ny vahoaka izay niteneniny teo mihitsy misy tamberina ndraikitra avy aminareo vahoaka ary sorako anareo vahoaka ihany koa izay fandraisanareo andraikitra zay amin'ny resaka fampandrosoana fa fitia famaly io rehefa mahay miara-miombona sy mahay miara-miasa ny ben'ny tanàna sy ny vahoaka. Eto zany dia mbola miteny aminareo koa fa ny siady 2023 dia natokana ho ciment sy ho jiro ihany koa satria maro ny tsy fandriam-pahalemana maro fotodrafitrasa izay mbola tokony ho atao dia ho atolotra aty aminareo ihany koa zany zavatra zany mba hahavitana fotodrafitrasa ho anareo vahoaka. Ny komina Akadinandriana sy ny komina Masindray no tokony miaraka manao ny asa. Tsy azo jerim-potsina nefa ny fahasahiranam-bahoaka rehefa tsy vona ny komina iray hoy ny ben'ny tanàna ao amin'ny komina Akadinandriana. Nisy tetezana anankiray koa atao amin'ilay amboara izay ny raha ny asa tamin'ny fiangonana ihany koa sy ny fokon'olona atao amboara ary ny komina ihany koa
dia misy ihany koa ny efitrano sekoly anakiroa eo amboatraina zay vidiny hazo ny fokon'olona nangataka ny fokon'olona hoe amidy le hazo anaovana sekoly monsieur le maire dia navita efitra anakiroa zany tao amin'ny fokotany amboatraina. Misy ihany koa ny tetezana ao morarano tamboho Akadinandriana zay ny fikasanay dia vita any amin'ny 5 any zany io tetezana io no vita. Dia misy ihany koa ny fanamboarana an'io tetezana androroro zay efa nangatahanay fiaraha-miasa tany amin'ny ministera izy io fa ataonany maro fa tsy nisy namaly mihitsy, tsy nisy namaly ary niezaka izay vahoaka tamin'ny resaka hetra mba hahafahanay manatanteraka an'io satria io ny lalan-drà mampitoen'ny commune-nay mba raha sanatria iandresy aratra na isofa teo amin'ny tetezana io rano marina tsy andraikitra commune amin'ny ripe an'io lalana io no manao an'io kanefa tsy maintsy nataonay commune satria hofaty eo ny vahoaka anay. Misy ihany koa ny fanatsarana ny trano fandraisanan'ireo mpiteraka zay lakozia ny filazan'ny olona azy taloha fa tsy ataovana afotsony izy io fa nanao lakozia zay fa natsaraina izy io satria efa simba tanteraka. Mahavita mandohetra ny olona rehefa misy ny tamberina ndraikitra hitany sy tsapany. Izany raha teo no lalantsaina nitondrana ny fomba fiasa ho an'ny komina Ankadinandriana hoy ny ben'ny tanàna ao an-toerana. Fatavoangy plastika 5.3 taonina no efa voangona hatramin'ny volana Jona. Lavitra niezaka amin'ny fanentanana ny rehetra hitandro ny tontolo iainana ho ny fikambanana iray manentana mikasika ny famadihana ny plastika vokatra. Misy fiantraikany lehibe amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana nefa ny fiparitahan'ny plastika. Misy ny paikady hiara-mientana amin'ny ministera maromaro ho fanamafisana ny ady atao. Atato-baovao sy fanadidina nataony avitra Sonabe sy mbola afa-tsara. Tavoahangy plastika 5.3 taonina no efa voangona hatramin'ny volana Jolay teo araky ny tatitra ny orinasa lehibe iray eto Madagasikara. Maro no efa mirona makany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana izy ireo. Isan'ny ady atao ny fanangonana ireo fako plastika ho azo ahodina. Tanjona goavana ihany koa ny itrandrahana ny tobi-pako lehibe etsy andralanitra ka nahafahana nanokatra toeram-panodinana akora plastika ho fitaovana hafa. Tanjona ny hanamafisana ny fiaraha-miasa amin'ny ministera maro izay verina ho voakasika hoy ny fanazavana. Fantatra dia contribuer amin'ny tena io resaka pollution io dia lasa karazana ina motif tena anazy teo ty déterminant de la santé zany hoe mpamaritra toetra fahasalamana. Ny tena mpiara-miasa aminay raha resaka amin'ny santé environnement dia ny zareo atao amin'ny ministera ny MUDD aloha voalohany indrindra, ny zareo amin'ny MEAH koa ao amin'ny maina ary tena efa misy politika matotra mihitsy zany. Tsy mitaza-potsiny fa manome tanina sy manao izay tandrify azy amin'ny fanentanana ny mpiarabelona ny fikambanana maro samihafa. Na izany aza dia andraikitry ny rehetra ny mitandrana ny tontolo iainana sy ny tsy fanapariahana ny plastika. Mandeha makina amin'ireny association na sekoly ireny izay mampiofana momba ny recyclage fotsiny ohatra na triage na déchet fotsiny ohatra dia izay aloha hoe mbola lavitra ezaka ilay izy fa nefa mana tena hoe misy vokatra foana satria hatrany amin'ilay katita kely ireny nefa hoe izay hoavin'ny firenena ihany koa no atomboka izay fampiofanana izay. Na hoe ilay izy moa jeune dia ny vehivavy marefo mba hoe hanana autonomie financière no anisan'ny tena hoe cible nay ihany koa rehefa amina hetsika ataonay dia sy ny hoe ny olana angambany tsy dia misy kokoa raha hoe amin'ny resaka collecte satria ilay izy zany tena hoe fampiofanana kokoa zany no tena ivelaranay dia hoe ampitan'izay hoe fahalalana hoe ohatry ny ahoana ny atao mba hoe mba ho betsaka hitombo ny olona hoe conscient tonga saina hoe efa tena tsy azo alana intsony ny fanodinana ny fako tonga azo ampiasaina indray. Notanterahana tetsy amin'ny ivitoerana izay Ambatobe ny maraina teo ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny arana tamin'ireo mpanao gazety momba ny andraikitry ny orinasa amin'ny manodidina ny voka-dratsy ny fiparitahan'ny plastika amin'ny fahasalamana sy ny tontolo iainana rehetra. Vaovao ny kolotsaina kosa indray notokanana androany atao Akadinandriana ny kanja Rakotovra mpitsoka sodina kalaza i Rakotovra tsy teto Madagasikara ihany fa hatrany ampitan-dranomasina. Ny komuna Akadinandriana no nanolo-kevitra tamin'ny fananganana ity foto-drafitrasa ity. Germain Menjanary tahiriny any. Rabezoza Philbert Rakoto na i Rakotovra mpitsoka sodina ny koa izany
ary isan'ireo nitondra avo ny anaran'ny Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena teo amin'ny sehatra ny mozika. Teraka tao Ankadinandriana distrikana Avaradrano izy ny taona 320. Nodimandry kosa ny 7 ny volana Aogositra taona 2020. Ho fahatsiarovana ity mpanakanto malagasy ity dia napetraka ny Kianja Rakotovra izay nampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy tao Ankadinandriana androany. Ny komina Ankadinandriana no angadina nanana sy vinaitana ity kianja ity. Namela mamy tokoa Rakotovra ary tafapitaty amin'ny manam-pahefana le zavatra ka dia makasitraka makatelina to. Ezahana ny tsanganan'ny école Rakotovra amin'ny alala mozika eto Ankadinandriana ho ampianarina amin'ny taranaka malagasy ary tsy hanavahana izay olona hianatra ao anatin'izy satria misy filera rehetrarehetra ao na dina na sodina na valiana kabosy. Raha amin'ny sehatry mozika aloha zany zay zao dia ny amin'ity taona ity aloha zany mamita ny tournée eto Madagasikara fa ny amin'ny 2024 zay any efa manana contrat any Europe. Rakotovra Junior no taranaka mamelo maso ny kanto sy ny mozika navelan'ny Rakotovra. Ny fanatanjahantena tena ilaina ny fanohanana amin'ny fahazahoana vokatra amin'ny fanatanjahantena hoy ny filohan'ny judo malagasy androany. Ny ady mafy ny federasiona tamin'ny fikarakarana ny fandraisana ny fiadina izay tompon-daka ny Afrika tanterahana eto amintsika hatramin'ny alahady. Tonga maro ny mpandray anjara ary tsy mitsanga menatra ny mpikatroka malagasy araka ny tati-baovana ataon'ny avitra Sondrabe sy Mathieu Prince. Voninahitra lehibe ho antsika malagasy ny fampiatranonona ny fiadiana izay ho tompon-daka ny Afrika taranja judo, sokady junior sy kade zazalahy sy zazavavy. Isika ny tompon-daka amin'ny sokady junior ho an'ny aty amin'ny faritra Afrika amin'ny alalan'ny Laura Rasoanaivo. Maro amin'ireo mpikatroka ihany koa nefa no vao mitsantatra ny tatami amin'ny fifaninanana goavana toy ity. Feno ny mpikatroka ho an'ireo sokady roa ireo, ahitana solitenina 730, mitsinjara 20 avy ny lahy sy ny vavy. Tanjona ny ampitomboana ny traikefanana amin'ny atleta malagasy. Firenena 20 no mandray anjara ary tonga maro ireo solitena. Niezaka ny federasiona tamin'ny fikarakarana rehetra anatanterahana ity fifaninanana goavana ity. Aloha tonga dia tsorona angamba fa mafy dia mafy satria eny Afrikany hoe somary valiana kely amin'ny fikarakarana ny lalao-nosy angamba ny fitondram-panjakana. Dia somary nanisany somary niady rery ihany izay tato anivon'ny federasiona ny karakara ny fandraisana ireo délégationna maro délégationna hitantsika nefa fa maro dia maro. Ity championnat d'Afrique ity tompoko dia anisany tafiditra ao anatin'ny fanomanana ireo atletanay izay hiatrika ny lalao nosy satria 70% ny équipe nationale malagasy dia presque junior. Reo junior reo no manapirofo fa matanjaka hoarina amin'ny senior ny atsika dia nakabetsahana reo reo mandray anjara fifaninanana reo. Na misy aza ny fanohanana tsy ampy ny fanazavana, tsy afaka ny atratra ny tanjona sy ampivoatra ny fanatanjahantena isika ho hatrany fanazavana raha tsy misy izay fanohanana izay. Tsisy federasiona tsy te hanao zavatra eto fa le soutien zany ilaina zay ny tena marina. Tena tsoroko aminareo raha nombre ato engagé amin'ity championnat ty tonga any amin'ny 300 latsaka kely 300 latsaka kely. Io tsy tonga foana fa misy ny fanohanan'ny gouvernement sy ny fanjakany fa ny zavatra tsy karotro indrindra moa tao anatin'izay fitantanana taty aoriana zay zany hatramin'ny teo an'ny filohana zany ny tsy karotro dia hita hoe isaky misy déplacement ary io hatramina ASGNA isaka misy déplacement dia tsy maintsy hoe andeha sa tsy andeha ampy ve ny vola sa tsy ampy. Lasa ny atsika zany lasa hoe any ny olantsika fa tsy hoe horesiko ry adversaire ry fa lasa manontany hoe andeha ve zay coach sa tsy andeha. Any misy no vahana angamba le fanontaniana zay aloha no vahana voalohany zay tsika vao hoe aloha na hoe eritreritra nandeha lavitra. No batain'ny Laura Rasoanaivo ny medaly volamena omaly. Ravarahana kosa ho an'ny Miora Rasoanaivo sy Natasara Zafindrakalo nandritra ny fiadinan'ny sokady junior tanterahana etsy Mahamasina. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena ny fitotongana ny resaka fandriampahalemana ao Niger no antony fananganam-panjakana hoy ny jeneraly Chiani izay anisany nandray anjara tamin'izany. Manameloka ny hetsika moa ny sehatra iraisam-pirenena ary mety ilatsaka ny sazy ho an'ireo miaramila nanonga-panjakana. Ravira Zafimahinina sy Andry Rakotomalala.
ny lehibe ny mpiambina ny filohampirenena nigériana ny jeneraly Abdourahmane Tiani izay sady filohan'ny conseil national pour la sauvegarde de la patrie feno lehibe ny miaramila nanonga-panjakana no namaky ny fanambarana tamin'ny fahitalavi-panjakana androany no amarininy fa niforongatry ny asa fampiororona no nahatonga ny fanjakana no tarihan'ny filoha Mohamed Bazoum manahongany ary nambarany tsy ampinanosika ary niady tamin'ny tsy fandriam-pahalemana mission Niger ny pakiady napetraka ny mpitondra ivondrikery rehetra sy mitandro filameniny izay tarihako izao no ametrahana ny fitokisana iaro ireo nigeriana ho iatrana izy tsy ivona fa lehibe ny komandiny mpiambina ny filoha Youssoufou Mahamoudou ity jeneraly ity nanomboka ny taona 2014 telo andro taorina kanan-kery ny filoham-pierinasa no niseho apabe maso tamin'ny fahitalavitra ny tenany izay potrista no fandraisany maro azy miantso ny vahoaka ho tony ary nampiato ny hetsika politika rehetra ireo miaramila nametraka couvre-feu ihany koa manomboka amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 10 ora alina nakatona ihany koa ny sistany rehetra na antanetana nambakabaka fantatra fa voatazona kery ny ao an-trano miaraka amin'ny fianakaviany ny filoha Mohamed Bazoum salama tsara izy ireo ary miresaka amin'ny alalany antso ataribia amina filohampirenena hafa manameloka ny fihetsika fanonganam-panjakana kosa ny filoha frantsay Emmanuel Macron ary mangataka ny amoana ny filoha nigeriana sy ny vady aman-janany nandrahona kosa ny vondrona européanina fampitsahatra ny fanampiana arabola rehetra isy ihany koa ny alahady ho avy izao ny fivorian'ny ben'ireo firenena ao Afrika andrefana na ny CEDEAO izay misahana ny toe-karena andinihana ny tranga ao Niger ary ny mety hanomezana sazy ireo mpanonga-panjakana taoriny Malaisie Burkina Faso moa Niger indray no firenena fahatelo nisy fanonganam-panjakana teto Afrika. dia izay koa ry tompoko lahy sy tompoko vavy ny toko manakatona ny fotoanan'ny fampalalam-bavao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany sy ataka ny mahazatra ny fandarana ao anamarina sy ny Global News izay avy hatrany no arainao aorin' izao fotoana ny fampalalam-bavao izao aorin' izay kosa ny ronan-tsary indray amin'izay fa mitondra lohateny God is your bullet ny sampana fampalalam-bavao dia misaotra anao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany veloma tompoko.